Sasha Bambam zay miaraka amintsika indray amin'ity andro anio itsika dia faly atafiaraka amintsika tsirairay avy indray mbola ato anatin'ny fandahana destination malagasy hatrany ianao ary mbola tsy taratra satria izao mihitsy ny vao manomboka iny hira teo iny no noentina zany atao hoe afaka tenena ihany koa hoe hosoloa fifandraisan-tanana fa zao Sasha Bambam dia tena raisitsika vantana mihitsy dia fananiana mihitsy hoe aleo aloha ty voalohany ty raisina mitsangana fa apetrakitsika ihany izy avy eo fa miarabany Sasha Bambam dia tonga soa indray ato anatin'ny fandahana destination malagasy ela zay ela mihitsy miaraba Mirna dia miaraba ny mpanaraka destination malagasy eto amin'ny record. Raha ny fiara-miasa miaraka amin'ny Sasha Bambam sy ny record Madagasikara indrindra moa ny ato amin'ny destination malagasy iny dia teneniko foana eo amin'ny plateau hoe anisany nakasika satria vao niseho teto amin'ny fahitalavitra dia ianao ny anisany nanaiko voalohany nampiakanjo an'izany Mirna zany ary dia maro mihitsy ny fanamariana voaraintsika hoe inona indray ty paozinao ty Mirna dia aleo aseho sy averina tsara amintsika rehetra hoe izy ny tao ambadika an'ireny dia mbola izy koa ny ao ambadika amin'ity andro anio ity. Sasha Bambam ny renao tao anatin'ireny hoe ex-na fa fahity be ngalery amin'izao. Ndraiky tsy haiko fa za ta inspiration fa ina moa vinavina zany fanirina fanirina zany. Koatran'izay hoe mampihira ny Sasha Bambam zay dia averintsika kely ny tantara satria rehefa misy clip indrindra izay clip malaza tato ato dia ianao foana ny tao ambadika an'izy ireny. Vao tsy ela tamin'iny taona lasa iny koa zao tsika nandray ny Arna dia indrindra tao anatin'ny fiverenan'ny Arna dia ianao koa ny tao ambadika an'izy ireny tao anatin'ny resaka tontolon'ny lamaody dia fananiko mihitsy hoe aleo aloha rangahy hitsangana izay ny rahavavy mba hitan'ny any tokantrano hoe ohatr'izao ilay lamaody io ma styliste ny hainga aviaiza izy ty inspiration moa zegny efa anagnana fa io moa tsika efa mivoatra zao ty mba mijerijery internet koa ndraiky mbo s'inspirer et tout fa la plupart inspiration anaka aloha dia avy ato anaty daholo avy ao aminao. Nafantarana ny Sasha Bambam manko taloha dia tao ambadika ny tansmena zany hoe ianao daholo nampiakanjo presque ireny lamba ny tansmena premier album jusqu'au inona natonga inona nandeha voalohany le stylisme ve sa le mozika mombana aloha le mozika nandeha taloha satria efa hatramin'ny za mbola kely zany efa tia mihira tia mandihy et fa le stylisme zany comme zegny za hatramin'izay fa tia magnano lamba bizarre à l'école za je me fais toujours ohatrany hoe bedy foana zany bedin'ny directrice foana fa hoe le akanjoko tsy manara-penitra foana dia efa tao fo zegny raha jiaby fa le stylisme zegny taty amin'ny 2000 nanomboka tansiny hira mipopoka eny to zegny nifao zegny le maha-styliste za zegny nandehananao lavitra mihitsy anefa ty resaka ina moa zany filazana création dia ono i Sasha ho apetraka ihany ny mozika rehefa avy eo any fanontaniana mahakasika an'izay mozika izay fa raha-rotiko hatrany satria izao tsika tena tazan'ny olona tsara avy any ambony ka hatrany ambany satria araka n'ilay niteneninao teo zao any zao mety misy mijery antsika dia inona koa ara-paozin'ireo inona koa inona reny dia izay indrindra ny anontaniako hoe raha sasana ampisaina misafidy sa tsy afaka misafidy tsony hoe ny stylisme sa ny resaka la muzika satria io zao tena hoe carrière internationale anao mihitsy ça c'est sûr za zany hoe ndraindray ohatrany hoe mandinika za hoe tokony aleo volaniko za mba hagnano stylisme ty fo fa le mozika zany efa ato anaty rako e ohatrany hoe mandeha kely dia taverina muzika foana dia izy hazalay bon atsika zao volaniko efa 2026 viavy efa tsy monotone zavatra raiky photo efa double tonne zegny dia aleo magnano raha tsy mahimo mpagnano raha satria raha samy tiako zegny roe tsy afaka ambelako araiky dia ambelako araiky satria za fa niezaka teo za volaniko stylisme magnano création fô en fait rehefa ato zegny le muzika io fa tsy afaka tsony tsy azo atsorina tsony tsy afaka hoe apetraka ary fa tafipoditra sa mitorotorona eo foana zany za dia aleo tonga dia volaniko bon iarako iazagna roe ty iarako entigny jusqu'à farany tampo jusqu'à amizay avitako anazy aloha amizay tsisy regret za
fa antitra igny. Ok ary raha zao style-ny Sacha zao ny tsika resaka de inona zany ny misy anarana sa thème sa inona moa zany ty zegny style un peu bon ty zegny inspiration afro-américain zegny zegny ouais genre style un peu far west cowboy resta patte d'éléphant zegny io jiaby zegny style un peu far west zegny za tia raha mi-exagérer raha zegny za ka magnano patte d'éléphant zay fa atao maventy be za ka fa magnano ceinture zay fa raha jiaby ataoko zegny ny vitan'ny asan-tagnananakahy jiaby jiaby amin'ny aignanakahy zegny tsisy hoe nividy agnaty ary fa namboarigny zegny jiaby daholo ihany no manao anazy na mametaka accessoire reto zegny jiaby olo boko hoe le farana ty fa fa tsy tanareo tsara baka koa le fara faranazy ato ok voilà cuir izy ty simili cuir ary raha ty amiko ty indray satria ty zao androany tena molamola kely mihitsy de raha io zegny style bon tsy inspiré fa zegny za miresaka boléro classique quoi fa amle tsy maha classique za amle ma côté folinaka zegny misy côté un peu somary extravagant extra de zegny nasiako anty col be hitanao ty voilà aty zegny tokony niakatra karaha ty yes karaha igny zegny ary hoe papillon ay fe karaha io zegny izy igny zegny ma côté le mahazaza quoi zegny j'aime toujours zegny aloha zegny volagno faut toujours en faire trop que pas assez zegny alors foana manao mihoatra zay tsy ampy karaha zegny zegny le mentalité quoi ok age raisitsika mipetraka ihany koa Sacha fa tsy hoe akory de hoe atsangatsika eto foana satria mbola maro ireo hira zay mbola hiandry antsika de aleo hiato kely tsika de hipetraka izay sy Sacha de mitoy izay fiarahantsika eto amin'ny destination malagasy izay de tao aorianan'iny mozika iny de tafavelona soma tsara eto amin'ity toerana ity indray araka ny teneniko teo hoe aleo aloha mba omentsika toerana ihany Sacha satria mbola ho lavo ty fiarahan'ity mbola nolotra zavatra tsara be ho antsika izy de aiza de hoe atsangana eo foana ndraisantsika teo Sacha Bambam ny resaka hoe ny eo amin'ny sehatry ny resaka stylisme de hidirako kely aloha satria zay ihany koa ny antom-pisianao raha ny eto amin'ny fandalovanao eto amin'ny fandahana destination malagasy satria maromaro reny mozika nisy mivoaka enim-bolana lasa zay nisy taony Sacha Bambam atao anaty mozika somary natoritory zay manko ny antony nanontaniako an'le teo hoe efa nanao choix ve sa hoe ahoana de eto amin'izay hoe ahoana ny fandrindranao satria amin'izao zao efa maromaro ireo artista ary anisan'ny tena artista malaza avokoa nohatra ny tazanay miara-miasa aminao de ahoana ny fandrindranao hoe sady enao ihany no micréer an'ireny lamba reny nefa eo koa le la mozika de ahoana indray raha misy miany satria vao tsy ela teo zao tamin'iny volana febroary iny tany ivelany ihany koa ianao de eo amin'ny organisation anao zany organisation anaka za raiky fo emploi du temps anaka hoe amin'ny fotoana ohatran'izao za ao anatin'ny atelier manjaitry micréer lamba olo koa misy contrat n'olona za tsy manao ny anahy mihitsy de fa misy nen'olona misy artiste miantso anah hoe hagnano clip ka avelany libre za hoe za mihitsy manao conception de A à Z genre misafidy tenue jiaby déco lieu matetiky mantsy chaque fois clipnay ka fa le artiste zany manao tube izy de avelany foana zany za manao an'le conception sy ny tariny etoeto de iny tsy mandray ny anahy mihitsy za tsy mandray momba ny anahy mihitsy fa tonga de efa ny client fo ataoko fa misy fotoagna moa misy fotoagna ohatrany hoe ohatran'ny zavatra rehetra indraindray mandeha tournée ny artiste de amin'igny zegny za mandraitra lambanakafo fo za ouais enfonce ty sanandro tac micréer zay to de fa idée zay to de mipetraka anay hoe ty amin'ny clip ohatr'izao ty amin'ny clip ohatr'izao satria raha vao tonga koa le client reny fa tsisy fotoana koa zay karakaraiko naka nataoko ohatran'izay mihitsy zany taty afara satria taloha zegny maro olo miteniteny antegna hoe styliste nefa tsy memekanjo styliste nefa tsy magaziny anazy raha tsy vitany mba ialako am'zegny bon za koa ne mba magnano naka koa ny fa de ndray moa antegna sahiragna koa am'le client zegny de novoena le stratégie manome fotoana koa zany za amina de manome fotoana za amin'ny client mandeha studio za au moins 2 fois par semaine
ohatran'izay taona 2 fois par semaine fa tsy afaka atao be da be satria ankoatran'izay ihany koa tamin'ny fandalovanao teto tamin'ireny fiarahantsika mambe tao amin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy reny dia reny mpianakaviana ihany koa ianao dia izay hoe ao koa ny tokantrano ao ny asa ao ny fikarakarana an'ireny client sy ny cliente marobe ireny fa tia mba hanontaniako any Sacha hoe ny olona afaka miara-miasa aminao ve ianao no misafidy azy sa ry zareo no manantona satria araka ilay nitenentsika teo aloha hoe raha tsy manana an'izay hoe osé zay satria ny zavatra apetraka ao zany efa misy signature hoe rehefa Sacha Bambam dia somary extravagante kely zay ny zavatra seho anao dia za moa efa mahay mivaly ihany fa tsara ho an'ny mpijery antsika ilay izy mba mazava tsara satria mety ihany zao maro ny artiste izay manaraka an'ity fandaharana ity amin'izao fotoana izao manana eritreritra izy ny te hiara-iasa aminao nefa mety tsy manana fahasahiana izy hoe za ve anao an'iny pataloha ohatry ny anaovany Sacha iny ohatra non artiste zay te hiara-iasa amiko zany zareo foana matetika micontact anahy dia le za tsy miimposer hoe tsy maintsy manao ohatran'izao manaraka ny anahy non dia na le style an'le artiste zany iny no développé kely ampiana kely ohatra misy artiste tsy zavatra classique dia manao zavatra classique betsika fa any amin'ny couleur indray ohatra ny joué na ohatra ny hoe izy tia noir ohatra na hoe tia blanc fotsiny tsisy fangarony dia andray zany no entina indray ny création za tsy miimposer mihitsy hoe tsy maintsy tia fa io indraindray moa za mipropose foana hoe bon tia mihitsy dia mety ato miteny le artiste tsy zakako dia fa ok raha hoe tsika amin'le tianao fa ohatry ny hoe zatra manao chemise lava ohatry ny hoe midy eto fotsiny dia mba ataontsika midy avato indray ohatra mba asina touche kely ohatran'izay fa le izy on reste toujours dans le classique zany fa misy moa zany ny artiste tonga dia efa miteny izy hoe ataovy eo zay mety dia iny zany tonga dia efa ataontsika malaka be inspiration dia mandeha lavitra be dia mahavita zavatra tsara foana zany na ankeny na andaniny zany za ohatran'izay ny client na ny cliente any Sacha ve tsy maintsy hoe artiste ihany sa mety hoe misy olona tsotra ihany koa mba manam-paniriana izy any zao mety misy tian'ity akanjo anaovako ity dia manam-paniriana izy contacter anao dia eo amin'ilay prix manko zao no mahatonga ny olona mety misalasala satria raha ireo artiste efa mpiara-miasa aminao reo fa be daholo raha tsy teny andriry black ry tonsmena ry onja ry arina misy vaovao koa zao izy tako Stella Lincha oui Stella Lincha deva koa reny c'est scène et tout non prix ny abordable be za moa miteny amin'olona foana hoe misy raha micontact anany olona hoe à partir an'izao tsika mahavita zavatra asakasaka ny budget anao hitan'olona foana chaque fois za mipropose prix amin'olona hoe prix normal le izy tsy prix midangana be ary prix zakana jeune na mpianatra ary mazaka fa à partir an'izao tsika dia tenako zao zavatra vitantsika amin'ity prix ity dia ny olona amin'izay izy foana misafidy hoe ato kosa mba zakako ato zakako dia amin'iny zany zay manao zavatra ohatran'izay ok ary izay no mahakasika ny Sacha sy ny ama styliste azy dia hidirantsika indray ny resadresaka la mozika avy eo fa andao ary aloha isenty kely indray amin'ny alalan'ity mozika ity dia tavaverina soamantsara tsika mbola i Sacha Bambam foana ihany miaraka amintsika matetika rehefa teneny ity dia indraindray Sacha angamba mety teny efa maninona raha tsy maintsy tonona foana ny anarany izay vao afaka mampiseho hoe za za fa mbola misy mametraka foana ho le fanontaniana rehefa mandehandeha any inona ny fandraisan'ny Sacha sy tonsmena veriko foana moa injato imile 1 million hoe tansy zoko zay pravavy prêt-à-pot misy koa magnotany koa zao iny koa prêt-à-pot zay baba raiky mama raiky tena santrony re afa tsy hoe miara-miasa tsotra fotsiny ihany tsy cousine ie ndao hidirantsika ny vaovao mahakasika ny la musique manahoana aloha ny fandaharam-potoana satria vao tsy elenao no tany Maurice izy la Réunion plutôt nagnano show tatamatavy moa za teo abokota la Réunion tournée magnaraka azy eo zegny zay mbola misy programme koa tamatavy fa andrasandrasana aloha hoe vita naimbotra anao cyclone ty raha mandalo loza ho an'ny vahoaka io ary mi-encourager mihitsy za amin'ny vahoaka jiaby tamatavy hoe courage fa tsika jiaby dia
impody Tamatavy dia koa agnavaratra. Agnavaratra hely zegny agnaboaka lamaody, agnaboaka show, hoe karaha ty ataon'ny Sacha Bambam kafa mampisaoma. Le hitanareo teo zegny mbola patiny fotsiny patipatiny hely fo ya tegna nagnomagna raha vaovao mihitsy zegny amin'ny taogno ty hoe mba hiezako zegny mba se produire matetiky sur scène. Satria important be koa igny agnatin'ny monde musique zegny le mba se produire sur scène eto. Io tsy voatery malaza be fô tegna voagnano concert naka nefa expérience naka koa igny vécu naka tsy maintsy ataoko dia atao le raha mba maboaka raha miavaka zegny amin'ny taogno ty. Hono hoe Sacha, le mozika ataonao hoe juste somary ataoko mahitsitsy le fanontaniana hoe juste passion fotsiny satria efa eo le carrièrenao zay efa mipetraka be efa tsy azo atao ninina ntsony iny ma styliste anao iny fa le muzika anao ve zany hoe juste passion fotsiny sa tena hoe ataonao fidiram-bola ihany koa satria maro ireo miteny dia hoe tsika hatrany ihany koa ny fanamariana an'ireo mpanakiana hoe inona ary zany hira zany tato ato manko nandeha mihitsy nalaza mihitsy ty resaka buzz mahakasika ny hira ty dia vao identifie foana le destination malagasy izao ndray io zao hitantsika ao anatin'ny fandahana destination malagasy na ohatrohatr'izay dia tiako hatongavana amin'ny Sacha hoe le mozika ataonao misy olona tianao ciblena ihany sa hoe anao tonga dia mijanona amin'izay hoe any ana zavatra tiako any ny ataoko satria mety tsy afaka forcentsika koa manko ny olona hoe tsy maintsy ho tia zavatra ataonao ihany araka n'ilay niteneniko anao tany am-piandohana tany. Nenahy aloha tena tapa-kevitra fa zay tiako fo ataoko. Voilà, malaza igny tsara, tsy malaza igny tsara, au moins inspiration anakahy zegny zany nagnano zegny. Franchement zegny aloha tegna premier but nakahy hoe magnano le raha tiako aloha mahafinaritra za. Ara moa janoara fa io ka laza tsy raha vao contrôle tegna. Io tsy afaka contrôlenao hoe za andeha hagnano karaha ty dia anao tonga aloha mety ho reraka koa ne. Fa aleo aloha zay tian-tegna ataon-tegna le passion nenahy aloha resaka muzika c'est ma passion. Zay mahatonga za hoe à chaque fois za mandeha igny fody fo agnatin'izao satria tegna fa agnatin'ny lio zegny le raha io resaka création art zegny dia muzikinakahy comme t'as dit hoe zay tia dia tsy tia fa le raha aloha c'est une passion. Matetika manko mety sy teny zao ny any tokantrano any hoe konareo efa manam-bola dia logika be hoe zay ty zay tsy ty fa matetika ihany koa anisan'izay mahafanina ny artiste amin'izao fotoana izao hoe orinirina efa maromaro ihany zay mozika navoakako zay fa tsy mety malaza mihitsy dia mba meo fikafika mba meo ana fa Sacha Bambam manokana tsy miditra loatra ao anatin'le hoe mila laza be aminana fa zay mandray. Ary igny diso hevitra be zegny olo mizaza hoe ty koa te halaza non magnano raha tsy mora tsy hoe antegna misy vola na hoe misy tady vola dia magnazy raha tian-tegna dia hoe antegna zegny ka tsisy vola dia agnanognano foagna te halaza à tout prix non tsy zegny fa satria izy nivolaniko teo hoe laza io tsy vao contrôle-ntegna. Io zegny tsy afaka contrôlenao restan-tagnana hoe za tsy maintsy lasa karaha ty na hoe za ho ato fo fa miezaka magnano zay raha tiako zegny za abokako olo hoe si un jour ça passe tant mieux pour moi, si ça passe pas tant mieux pour moi satria za aloha fa agnatin'le milieu tsy afaka miboaka karaha igny. Dia ho an'le olo mivolagna hoe ino le raha mampalaza izy io tsisy formule donc satria matetiky zao olo nagnano misy hira tampotampoka malaza ho azy izy amaray izy fa tsy hita koa bon karaha zegny fa samy magnano zay raha mampassionné izy fo zegny aminakahy zegny conseil amezako olo ataova le raha agnaty foanao aboazy hitanao eo le manao aloha avoaka voalohany ne fais pas semblant hoe te halaza dia mody magnano mivadika olo hafa tampoka reraka anao avy aloha reraka anao avy aloha eo oui lava boka chemin ty tegna mbola lava be. Mariana trano fa i Sacha Bambam dia malagasy ranoray malagasy ranoray tsy idirantsika ny zay 8 cm sinianany iny tsy idirantsika fa ny tiako hatongavana hoe eto ianao ny hanamafy an'izay hoe ny cible anao na vahiny na olona manana an'izay fahasahiny zay na olona tena hoe tia manalazy amin'ny fiainana dia eo amin'izay le hoe le mozika ny Sacha ve zany efa nieritreretina mihitsy tany am-piandohana hoe zay makafy ihany makafy zay tsy tia tant pis. Ouais satria zay mihitsy ny anakahy zay mankafy zay tsy tia tant pis satria
on peut pas être aimé par tout le monde, c'est possible be olo jiaby andeha katentegna na ary temps semaine regny mbola misy olo tsy te rô fô na olo malaza be fa zegny hoentiko fony na fônaka madio magnala muzika za inspiration naka boko de zay tia tandregny zay tsy tia tsy mitandregny sady za misy hira mihitsy andeha bokako momba zegny hoe matoa anao mizaha jusqu'à amin'ny farany dikan'zegny anao mankafy fa misy hira mihitsy zegny abokako tsy hoe raha zegny matoa vintagnanao tsininahy atsika tsy mitovy rizike aza mitetitetika agnendrika liranahy sonao mipanike kofa tsy tanitantiny fonao raha bokane tsy tokony zahavanao efa tsy andro sady ny voany zay lavo zay resaky zay fa tsy hirany Sacha zay hoentiny amitsika eto plateau ty de anisan'izay tena hoe coup de cœur-ako ao anatin'ny mozikany Sacha de tsy zany fa le resaka Mindao voateny ao Jirama voateny ao Sakay de hoarantsika zay de aveo tsika miverineto tondra zay afatra faraparany sady mbola misy an'le fanontaniana iandrasanareo koa de ara hatramin'ny farany fandaharana. Ahoana mitovy hevitra amiko am'izay nareo hoe tsara iny mozika iny mialohan'ny tena hoe akasitrahantsika ny Sacha Bambama satria anisan'ny nanafana an'izay fiarahana teto amin'ny destination malagasy zay de misy resaka miodina malaza nisy teneninao teo zay hoe matoa ianao milaza tsy tia nefa ny zavatra ataoko arahanao donc ianao matoa ianao micommente de mbola manome tombony am'le zavatra ataon'le olona anankiray ihany de aleo ivirena kely le resaka styliste satria misy resaka nandendehibe koa tatoato mahakasika an'izy io de enao moa zany eto solotena ihany koa fa eto aloha za de manome karazana ohatry ny hoe encouragement ho anareo rehetra ao anatin'le tontolo fa tamin'ireny diatsika tany Tamatavy reny de hitanareo tsara mihitsy ny amanja ny mirina sy fijejojejon'ny mirina eny amin'ny plage naiza natao anatin'ireny fiarahana niaraka tamin'ny chaîne Denise reny fa zao za mahita hoe ohatry ny mozika ihany io raha ny eto amin'ny destination malagasy de mozika maro ny mandalo eto ary ao ihany koa ny manao fanamariana mahakasika an'izay de hidira kely le resaka hoe styliste maro ihany koa no misehatra amin'le tontolo am'izao tsy de tena hoe maro be ohatry ny ahoana moa zany fa rehefa mahita an'ireny clip maro isan-karazany reny de hoe signé par Iana na Iana de tsy haiko mety hoe ny fijeriko ny diso fa za efa ela ny nafantatra anao sy nanaraka anao teny foana ihany de indraindray ohatry ny mahita hoe lasa tsy haiko hoe misy itovizana amin'ny ataony Sacha zany création miainga any ambadimbadika any zany ahoana ny ao aminareo ve ao anatin'le tontolo ve mba misy ohatry ny karazana hoe anaty de arovako ty anaty de mahasarotiny anaty tokony misy an'izay mihitsy aloha satria le izy lasa le effortn'olona anankiray zany lasa hoentin'ny sasany tadiavam-bola fotsiny sasany teny misy miteny style-ko nefa alainao tahaka amin'ny styliste hafa ary ataonao agnaty clip de tsy mainitra le olo mivony zany nanao an'io fa misy am'izay mihitsy tamitsika de du coup de tsara aloha iarovagna zavatra atao tsy haiko za moa atoato ohatrany andeha haka renseignement maromaro koa momba izy io fa hitako fa mahay maro koa zegny le misinspire Sacha Bambam koa zoboka raha tsara zegny inspiren'olo fa kafa maro loatra koa zegny olo misinspire raha io lasa tsy asian'tegna fiarovagna koa ny tegna lasa banal zegny le style lasa karaha tsisy valeur zegny raha raiky ka misy valeur zegny aloha iarovagna de za moa le misinspire za aloha comme maro styliste maro za tsy maro mpanjaitra maro styliste fa le hitanao mihitsy sasany hoe bon te andeha agnaty couloir an-tegna te hibanaliser raha ataon-tegna zegny de igny le mahatouché za hoe ro labo ty mba tsisy respect tsy mba misy ina moa ho an'le namana collègue zany hoe tiany niany aleoko za mba hitady couloir hafa fa zo volaniko hoe zay misy tanjonanaka hoe bon iarovagna satria raha ka misy valeur zegny iarovagna raha ka fa maro loatra magnano karaha tsy hena beoririka ary lasa banal tsy tatsony le ma création le ma Sacha Bambam any aoriana any satria olo jiaby efa hagnano zegny de aleo foana asiana an'izay
le izy ve oa sacha tsika moa hoe tsy hoe anonona anaran'olona fa za mahita hoe tsy haiko a mety hoe fijeriko zay mety hoe diso ihany koa le izy ve matoa misy ny copie ohatr'ireny ohatra hoe style anao a hoe hitako zao hoe ny zavatra ataonao tsara de mba mandeha koa de mba manao an'iny de tena signéko mihitsy hoe signé par Mirna hoe Mirna namorona azy nefa ny hoe le niainga tato aminao mihitsy no nalaiko fa le izy ve tsy olona akaiky ihany no mamadika e satria izy malala le ataonao de A à Z efa mahitahita de inona ny karazana ohatry ny hoe fepetra nisy fiovana kely ve ny relation ny Sacha parmi ny tsy haiko ny fifandraisana aman'olona sa non fifandraisako aman'olona tsisy fiovana fa io moa le olona mahitanao foana moa zany isan'andro foana moa zany matetika mahay hoe bon ohatra zao olona fanampianarinao mahita raha ataonao eto igny foana mahita hoe bon atsika ka izy ty de ohatrizay fa aminahy manokana za boka olo multitâche de mba manana intelligence koa zaka fa hitako izy andeha amin'igny misy couloir hafa koa tsy hitany koa boka satria le navokako izy igny iregny fo zegny fa igny fo de tonga aloha ary izy mety tourne rond koa izy fa za zegny fa nahita hoe bon manomboka zao a za tsy hagnano ouvert be tsony amin'olona magnambara hoe ty tavan'izao non mba asiko kely ina mo tranona secret kely koa satria tegna ataoko maro mihitsy zegny namagna eto ro mbadika magnano raha ataoko marigny fa olo namagna fo de du coup le faute zay hitako boka aminaka olo moa tsy maintsy hagnano olo tsy maintsy tady vola fa ny tegna zegny arovan'ny tegna hoe bon azo misy namako be eto magnontany za ahoana sarotsaka na ohatran'izao na ohatran'izao na hoe ahoana manao an'izao de za tsy hagnambaraky ambarako izy fa le tokony raha hainy de les suites ça c'est pour moi so de satria fanavoa za zegny hoe no magnambara raha be maray afaka maray izy manao an'le izy any ambadika de no amizay za hoe nagnano olo aby ty ary za tavela de za matetiky voan'ny raha karaha zegny fa jo 2026 jo ty za fa miova zay mihitsy koa mahatonga za niteninao igny relation anao akory relation anakahy somary miatakataka hely za mba jerevako tsara ny lalako hoe makaiza tsara za ty ino objectif nakahy de sasany moa magnano zay ataony igny zany magnano zay ataoko la fin justifie les moyens volagny vazaha zay ok ny olana manko rehefa hitadiavanao volambadika le zavatra nataon'ny olona sy ny herim-pon'olona de ino ny tena ratsy ohatrany hoe anao zany manatambonina fotsiny nefa le olona ny tena sasatra tena zay moa tena nahita mihitsy tany amin'ny atelier hoe ay ve tsy mora manao antony zavatra to fa de moramora mirarosoany Sacha mirarosoanao mba mbola iroborobatrano ireo artiste na hoe ireo mpiara-miasa aminao hafa ihany koa ao anatin'izay hoe création anao zay création masaky en fait zaveko ele amin'olo hoe ino manaviany le masaky le masaky loa personnalité nakahy mihitsy dikany masaky zay osé audacieux original jiaby zay anao zay koa fa magnano création masaky zegny anao direct anao fa miavaka amin'olo jiaby tsisy hoe tsy hita zegny anao direct fa hita igny karaha marque jiaby ambony tany tena koa magnano style Dior Chanel regny anao tonga de hita jeky masaky zegny naka M2A2SKY somary nataoko somary japonisé koa zegny satria za j'aime bien la culture nataoko masaky ok age rehefa misy ny vaovao de aza misalasala manatitra n'izay sanganasy zay eto fandaharana destination malagasy hiaraka foana ihany koa moa tsika araka nyreny tazanareo teto amin'ny fandaharana atao anatin'ireny fiarahana mambe tany Tamatavy reny de akasitrahana foana i Sacha Bambam atao anatin'izay fiara-miasa zay de mirarosoa anao ihany koa ao anatin'ny tontolo mozika mirarosoa atsika jiaby mirarosoa Mirna andeha lavitra be amin'ny resaka journalisme eto mirarosoa ny ekipa jiaby nandray za tato amin'ny record mahafinaritra be daholo nareo mirarosoa ny télé record et bisous anareo jiaby mpankafy
dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ity androany ity dia mankasitraka antsika hatrany dia eto am-pamaranana moa zany isaorana daholo ireo mpiara-miasa rehetra mpanohana ny fandaharana dia anisan'izay ihany koa i Sacha izay hoe nampiakanjo ny tenako tamin'ity androany ity dia tsy ihany koa tsy misaotra ny madame Fideliana satria niavaka kely na le coiffure sy le make-up satria hoe efa fantany hoe Sacha dia ohatrohatr'izao zany ny anaovana an'ilay make-up ny Myrna sy ny style Myrna dia izay fa dia mirary soa antsika rehetra dia amin'ny herintsika andray vahiny hafa indray. Bye bye.